Salamo fahazato eo amin'ny andininy fahefatra sy fahadimy no voakitsika. Ny anaran'i Jesosy no makintsany. Midira eo amin'ny vavadina misaorana ary eo an-kianjana amin'ny fiderana. Misaora azy, mankalaza ny anarany fa tsara Jehova, mandrakizay ny famindram-pony ary miatra amin'ny taranaka faramandimby ny fahamarinany. Izany teny eo amin'ny salamo izay milaza ny toetran'Andriamanitra. Tokony hiderana azy zany ary amporisihany mpanao salamo hiderana azy mihitsy. Izany ray no entinay miaraka aminay handroso ao tokantranonareo amin'ity takarivo ity. Faly indray ny folo sy ny saina tafaraka aminareo androany. Ary na dia efa vitsivitsy azy zay no nalasa ny taona 1924 dia fahasoavana mandrakariva ny andro tsirairay avy zay arahantsika mianakavy, indrindra moa fotoana tahaka izao. Ko dia faly tompoko, manonona ny fiadanan'ny tompo ho aminao sy ny ankonanao, ary faly miarahabanao tratro fotoana zay arahantsika izao indray. Avy atao polalato mihitsy zany fiarabany zany. Tsy fahazarana fotsiny eo amin'ny fiarahamonina, fa tena avy atao polalinato. Mahatsapa ny famindrapon'Andriamanitra meny antsika rehetra, no velominy sy narovany, ary mahazo tombotsoa afaka mbola hidera azy androany. Ko dia arahaba rilainao savona ny tompony hombantsika mianakavy mandrakariva. Dia araka indray zany tsika mandritra ity androany ity amin'ny fideran'Andriamanitra. Nisy zavatra kely nitranga zay tsy nampozina. Tsika moa olombelona voafetra tsy mahalala ny ambitso, fa nisy zavatra tsy nampozina zay nitranga androany. Teo amin'ny fotoana farany, le tsy afaka ireo olona zay tokony hanantanteraka ny antsakera fiderana tamin'ity androany ity. Mpahazo ny olombelona voafetra moa zany, ary tsy azo ioarana ihany koa ny nahazo azy ireo. Ko dia nomenay alalan'izy ireo tsy hiakatra androany, satria tsy azo hanoarana mihitsy ny zavatra nahazo azy ireo. Etsika mba afaka mandrakariva izy ireo satria mbola iveriny eto amin'ny fandaharan'izy amin'ny fotoana mahamety azy sy amin'ny fotoana voatondron'Andriamanitra iarany amintsika hidera azy eto amin'ity fandaharana ity. Dia noho izay indrindra dia nitady tany amin'ny fitombohan'ny tany izahay, fitombohan'ity antsakera fiderana ity. Ary anisan'ny anankiray izay nampabetsaka anay tamin'izany koa ny chorale La Voix de l'Archange. Tamin'izay fotoan'izay mantsy dia ry zareo mihitsy no nitady toerana sy nanaovana ny fankana sary sy feo azy ireo. Tamin'izany fotoan'izany mbola kely dia kely ny studio antsika, ry zareo betsabetsaka dia nitady toerana izy dia zay tonga. Ka tena ankasitrahanay mihitsy nataon'ny Voix de l'Archange tamin'izany satria nanampy be dehibe ny fandarana. Ko amin'ity androany ity mbola voatahiry tsara izany. Dia andeha averinay aminareo ny hirany La Voix de l'Archange zay tena nampahery tokoa tamin'izany fotoan'izany satria hafa mihitsy ny fisehony. Andeha izay no entina amintsika rahantsika mideran'Andriamanitra, manome voninahitra azy, ary dia rahantsika amin'ny La Voix de l'Archange. Dawary. Kanjo titani
Farayo Mamindrafu Isaorantsika ny voix de l'archange tamin'izay tapany voalohany
niarantsika tamin'izy ireo zay. Andesika andray ny tenin'Andriamanitra ao anatin'ny fotoana fohy dia ahafantatra ny sitrapon'Andriamanitra, ahafantatra ny mahiza an'Andriamanitra. Zay mihitsy ny tena antony ko anaovantsika zao fiderana zao ahafantaratsika ny sitrapon'Andriamanitra, ny mahiza an'Andriamanitra, ny toetran'Andriamanitra ahatonga atsika ho mpodera azy. De zay no mahatonga misy fampalalana fo kely ihany, na de efa misy aza am'ireo hira zay ataon'ireo manan-talenta, ilaitsika koa mahafantatra an'izany. Ka am'ty androany ity de ao am'Jaona toko voalohany, zany hoe filazantsara ny Jaona toko voalohany 1:20 no ijerevantsika an'izay toetran'Andriamanitra tokony hiterahantsika azy zay. De arovakena amin'ny anaran'i Jesosy zany Jaona toko voalohany 1:20 zany, amin'ny anarany rahateo no makina azy. Fa izay rehetra nandray azy de nomeny hery ho tonga zanak'Andriamanitra de izay meno ny anarany. Izay rehetra nandray azy de nomeny hery ho tonga zanak'Andriamanitra de izay meno ny anarany. Eto zany de izay rehetra nandray azy, iza moa ilay azy izay lazainy eto. Eo ambony eo amin'ny 1:1 de ilay teny tao amin'Andriamanitra, teny Andriamanitra, ary ilay teny tonga nofo, ilay azy no raisina ity. Mbola ampina azy zany eo ambany hoe ilay tena mazava io no soloan'lay hoe azy. Raha nandray zany ny tena mazava, nandray n'lay teny tonga nofo, lay teny tao amin'Andriamanitra, lay teny Andriamanitra, de nomeny hery ho tonga zanak'Andriamanitra. Ka ity azy ity zany de tsy hoe sarisary teny fotsiny, fa manambara mihitsy lehilahy anankiray zay nodran'Andriamanitra. Tsy izy zany fa Jesosy Kristy. Jesosy Kristy ilay tokony ho raisina hazahoana hery. Jesosy Kristy tsy hoe lehilahy tsara laza fotsiny, tsy hoe lehilahy mpaminany fotsiny, fa tena zanak'Andriamanitra, Andriamanitra mihitsy, ary ny ran'Andriamanitra mihitsy. De izy mihitsy le atao hoe Mesia. Izay zany io lay no ho raisina io hazahoana hery. Ary zany angeny tokony hiderahantsika azy, lay Andriamanitra de tena nidina mba hazahoany zay mandray azy hery eo amin'ny lalakalehany, eo amin'ny zavatra lalovany, eo amin'ny fangidinana, fahorinana, fitsapana, enina eo amin'ny fifaliana, eo amin'ny fiainany azy. Zany no tokony hidaran'Andriamanitra. Tsy nijanona tany amin'ny toeram-boninahitry amin'Andriamanitra azy Jesosy, fa nanaiky ny iraklay Andriamanitra ray ho tonga Mesia, ho tonga hanome hery izay mety mandray azy. Ka voalohany zany de zany no tokony hiderahantsika an'Andriamanitra, ilay Mesia, ilay zanak'Andriamanitra, ilay ny ran'Andriamanitra, ary ilay tena Andriamanitra zanaka mihitsy, io raisina hazahoana hery io. Ary no faharoa tokony hiderahantsika an'Andriamanitra de le hoe izay rehetra nandray azy, izay rehetra nandray azy. Eto zany tsy misy fanerena mihitsy, fa ho an'izay mandray no lazaina eto. Zay tsy mandray zany de zay no safidiny. Mety azo hery zany rehefa tsy mandray, fa zay manaiky andray de zay no safidiny. Manaja ny safidiny tsiraray Andriamanitra, ary tena tsy manao didiky felehibe na manao tery vahemanty Andriamanitra hahatonga ny olona reo zanany, fa omeny ny safidy malalaka. Ary eto indraindray mila mitandrina kely isika, satria indraindray de misy fampianarana manao hoe satria maty Jesosy Kristy ho an'ny olona rehetra de voavonjy ny olona rehetra, tena ekena. Fa rehefa maty Jesosy Kristy famonjena an'izao tontolo zao zany, ny olona rehetra zany de manana zo zanak'Andriamanitra tamina hafatesan'i Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana. Fa mila mitandrina isika, fa eto de hoe zay mandray azy, raha manana safidy handray azy, raha manana safidy hiaraka aminy, hiray aminy, de zay no mitoetra ho zanak'Andriamanitra foana mandritry ny fotoana rehetra. Fa mety ho verinao le tany amin'ny fanoloran'i Jesosy ny eny mahazanak'Andriamanitra anao raha tsy mandray azy ianao, raha tsy miray aminy ianao. Ka andao
hanana safidy tsara androany fa nomen'Andriamanitra ny safidy ary zay tokony ijerantsika an'Andriamanitra. Ilay safidy omen'Andriamanitra ny tsirairay, tsy manao tery vahimata, tsy manao didiko felehibe, tsy manao hoe tsy maintsy ho zanako ianao, fa anjaranao manapa-kevitra na tianao ny ho zanak'Andriamanitra de mandray azy na hozy ianao alao am'zao fa eto ny Andriamanitsika zay deraintsika sy ankofantsika, ny Andriamanitra zay sandraika mivonany androany de Andriamanitra koa mananja ny safidiny tsirairay. Zay rehetra nandray azy zany de inona no zavatra azony? Omeny hery ho tonga zanak'Andriamanitra, omeny hery ho tonga zanak'Andriamanitra. Zany mihitsy an'ile planiny famonjeny ny atongavako asy ianao ho zanak'Andriamanitra, zany misy ny toerantsika senao ho zanak'Andriamanitra foana amin'ny fotoana zay iainantsika rehetra, ary ho zanak'Andriamanitra hitsena azy eo amin'ny rambolanitra amin'ny fiverenana eo amin'ny rambolanitra. Zany eny elizy noho ny fahotana de veritsika taranak'olombelona ny zo rehetra ary mendrika ho faty isika noho ny fahotana zay nataotsika. Izao ny planin'ny famonjena de mamerina an'ireo olona very zo reo indray, mamerina an'ireo olona reo ahafantatra n'Andriamanitra tsara indray, ary indrindrindrindra hisafidy hanompo zany Andriamanitra zany. Zany ange planin'ny famonjena, mamerina ny zo atsika hafantatra n'Andriamanitra indray sy ny famonjena nataonao atsika ary ny hisafidy hanompo azy. Ka ny atongava atsika ho zanak'Andriamanitra de mifandraisana ity tena mazava, ity teny tonga ny vo, ity Jesosy Kristy lay niran'Andriamanitra de ny Andriamanitra zanaka zany. Zany no atonga atsika zanaka. Ka androany andahody araitsika Jesosy, andahody araitsika Andriamanitra ray, andeha sandratsika mihitsy ny fiderana noho izany toetrany zany. Fa manjary manana hery isika manana an' Jesosy noho ny fanekeny isolo atsika teo amin'ny hazo fijaliana. Mangataka anao aty am-piandohan'ny taona zao andeha hideran'Andriamanitra isika noho izany toetra meny aty, toetrany nahazo atsika tompontsoa izany. Andeha hideran'Andriamanitra isika noho ny nanekeny Jesosy hamerina atsika amin'ny laoniny ray ny sorona zay nataony teo amin'ny hazo fijaliana. Ary andeha hideran'Andriamanitra isika satria manjary mahafantatra azy misafidy hanompo azy noho ny plan famonjena zay volavolaina hatramin'ny vahakola ho azo anao. Mino fa zany mihitsy ny fanapahan-kevitra ao androany, ny hideran'Andriamanitra satria zany rehetra zany de azonao antoka fa zavatra iainanao isan'andro ary fantatrao sy inonao fanantenanao aminao mihitsy ny araka mandrakizay aminy, mitateraka aminao ny zany. Ary manasa anao indray hompiderin'Andriamanitra isan'andro eo fianao fa anisan'ny tarika anao mba tena tsy anantinao an'Andriamanitra sy amin'ny voninahitra zany. Amen. Andendray ary ho toizantsika ny fideran'Andriamanitra miaraka amin'ny la voix de l'archange am'ireto tapany faharoa reto ary amin'ny voninahitra azy tsika noho izany toetran'izany. Tahoary. Isanakatina manatsandarina turunani mety halalani marina fisanwadidiny ray aman-dreny itsinjonidiny omeny ianatry meny tsy maintsy lalaina si maintsy ekena izanakatina no anatranarina tororany mety halalany marina fizany no adidiny ray aman-dreny itsinjonidiny omeny nianatry meny tsy maintsy lalaina izy lazainy tsy maintsy ekena ny fahasambarana mony indrindra imenaky miaina
Sorantsika Andriamanitra ny amin'ny fotoanandroany zay niarantsika tamin'ny la voix de l'archange, nideran'Andriamanitra nanome voninahitra azy. Sorantsika Andriamanitra satria tsara loatra amintsika izy ary nitoetrany mihitsy zay nanome plan ny famonjena zay ero atsika hahatonga fantatra an'Andriamanitra sy hisafidy hanompo azy dia nomeny atsika maimam-pona tao amin'i Jesosy Kristy. Sorantsika Andriamanitra satria manome fotoana atsika menakavy hiderahantsika azy araka ny fotoana tahak'izao. Ikambana tsika tsarare ao samy manao any amin'ny misy atsika any, fa ny fotoana tahak'izao manakambana amin'ny fosiny saintsika dia tonga amin'ilay teny hoe saina iray sy vava iray no aoko hiderahantsika n'Andriamanitra zany mihitsy ity fotoana ity. Ka dia misaotra n'Andriamanitra isika meny tombontsoa tsy hita pesipesenina tahak'izany. Misaotra anao koa tany atokantrano tany satria zava-dehibe ny fiarahanay aminao. Zava-dehibe ny fiarahanao aminay. Zava-dehibe ny fiarahantsika menakavy ato anatin'izao fandaran'izao. Mana mafy mihitsy ny finoantsika hiderin'Andriamanitra ny fiarahantsika tahak'izao. Ary mandrisika atsika mihitsy iray fosaina foana amin'ny fideran'Andriamanitra. Mifandriko, ho avy Jesosy, tsy maintsy ho avy Jesosy, tsy maintsy ho tonga Jesosy tompontsika, ary tsy ho ela izany. Rehefa ho avy Jesosy, zaho sy ianao dia vonona hikena azy, hidera azy eo amin'ny ranomasina fitsara satria efa zatra aminao izany. Tamin'ny fofeny fitiavana sy fankatsarana azy tamin'ity fandarana ity. Tanteraka aminao sy ambiko, amintsika menakavy ane izany hifalian-dehibe ho avy tsy velo izany. Saorina ihany koa ny voix de l'archange zay niaraka tamintsika tamin'ity androany ity. Izy ireo dia mbola ivahiny ivantany ety ihany, fa isaorana izy tamin'ny fikirinao, ho eritreretinao, ho dinihanao, ho alalininao mihitsy, alainao ambony, alainao ambany ary raisinao avy amin'izany ny faherezana fa miaro antsika Andriamanitra. Ndeha ho vaketsika ny asan'ny apôstôly toko 2:20 sy 20 ny anaran'i Jesosy. Ny masoandro ampodiana ho aizina ary ny volana ho rà alohan'ny hatongavan'ny andron'i Jehovah dia ilay sady lehibe no malaza. Ary nazovo ny antso ny anaran'i Jehovah dia ho vonjena. Zany teny zany tiako raisinao amin'ity herinandro mitsidika ity. Ho be ny zavatra mitranga eo amin'ny fiainanao. Zava-doza tahaka ny sary eto hoe ampodiana ho aizina masoandro ny volana ho rà. Fa izao kosa zay rehetra miantso ny anaran'i Jehovah dia ho vonjena. Ho vonjena ny ianao amin'iny herinandro iny, amin'izay lava-tsarotra indralovanao satria hiantso ny anaran'i Jehovah anao. Raiso zany, fikiry zany, ary ampiaro amin'ny fiainanao zany dia ho hitanao fa lehibe eo Andriamanitra zay topontsika io. Mamonjy ho Andriamanitra zay deraitsika io, ary Andriamanitra mahay ny zavatra rehetra, ny Andriamanitra zay iankofantsika. Dia metraka amin'ny veloma indray tompoko, samy hotain'Andriamanitra isika rehetra. Raha sitrapon'Andriamanitra indray dia amin'ny heriny androany toy izao, miaoneto isika miaraka amin'ireo vahiny zay nasaina. Veloma tompoko, samy hitain'Andriamanitra daholo isika rehetra.